mbola manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany hatrany ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao. Resahantsika tamin'iny maraina iny resakantsika tafiditra tamin'ny tombo-kase mikasika ny sabata izany. Ary nijetsika tao anatin'izany dia zao hoe famantarana ihany koa ny sabata satria io no amantaran'Andriamanitra fa olontsika ary izy no Andriamanitsika. Tao anatin'izay ihany koa dia hitantsika hoe ny sabata dia masina, miverina makany amin'ny fanamasina foana zany ilay famantarana. Ary ny sabata ihany koa ny fitsofoantsika amin'ny sabata ihany koa dia izy ny ten'Andriamanitra hoe mana masina ny sabata koa izy Andriamanitra. Ary ny fitsofoantsika amin'ny sabata dia mba hahafantaranareo fa izao Jehova no mana masina anareo, ho famantarana ho amiko so aminareo izy fa izao Jehova no mana masina anareo. Zany hoe Andriamanitra zany mana masina antsika mihitsy. Satria fantatsika tsara fa ny sabata dia efa nisatra ny famoronana ary an Jehova io sabata io, izy no nanamasina azy, izy nitazy ary nitsarany tamin'ny asany rehetra io. Nomeny ihany koa ny vahoakany zany io sabata io. Dia hitantsika namaranantsika ny lesona hoe le sabata nge ny tena tsy tian'ny olona. Ny olona zany mitandrina ny didy folo rehetra fa le sabata mihitsy ny tianao foanana, kanefa ny hita tao anatin'izay dia hoe rehefa diso amin'ny ray loha izy dia diso amin'izy rehetra. Satria miteny hoe le nanao hoe aza mijangajanga ihany, na hoe le manao hoe aza mangalatra ihany no manao hoe mahatsiarova ny andro sabata. Ka tsy fitandrimanao ny fitandrimanao aza mijangajanga kanefa ianao mamono olona na hoe mangalatra ianao dia efa mandika ny lalàna izay. Ka raha ohatra ianao mahatandrina an'izay ihany koa aza mangalatra na hoe aza mijangajanga kanefa tsy mahatsiaro ny sabata ianao, anamasina ny sabata, dia efa manina mandika ny lalàna ihany koa zany ianao. Taizana nahitantsika an'izay any amin'ny Jakoba, nahitantsika izay amin'ny epistily zany hoe ny lalàna zany tsy foana ny lalàna izany. Ka alohan'ny hanombohantsika ny lesona dia alohantsika hivavaka indray raha izantsika mikasika ny resaka hoe sabata zany. Dia hiresaka an'iotsika, hivavaka tsika. Tombo Ray Masino, misaotra anao zay fa efa hatramin'iny maraina iny no nianatra ny lesona mikasika ny sabata. Kehitriny zay amin'ity fotoana hariva ity dia mbola menao fotoana indray efa hiara-hianatra sy handinika izany. Voalohany indrindra aloha ray raha nisy tao anatin'izay fotoana ny tsarana izay ka nisy fahotanana tsy famendrena vitanay dia hifonanay aminao. Hifona ray ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Mamindrafo aminay ray mamelà ny elokay renao. Mangataka aminao zay Jesosy eo, divy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka. Ary ankehitriny zay raha mbola nolesona mikasika ny amin'ny sabata. Dia sakafo ny fonay mantaranay ny sitraponao Andriamanitra ray. Ary raha izay mitondra ny teninao dia aoka Tompo ny fanahinao ametraka ny teninao ambavaka sy eo an-tsaiko. Aizako mampity izany amin'ny vahoakanao araka ny sitraponao. Dia mitenena raha eo aminay ny ianao fa vonikeno izay vahoakanao. Aoka ny rahanao Kristy, mandrakotra ny fifandraisanay, ny materiel izay ampiasainay sy izay rehetra mba tsy hanana ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Ary ko tany any anjely ny tantanao nay ray ndreo tafotoana ny vatany tongotray. Mitenena ray fa vonikeno izay vahoakanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso arantsika izany ny amin'ny lesona izany. Io moa zavatra andresantsika farany dia hoe betsaka no milaza manao hoe foana ny lalàna. Kanefa ilay lalàna hoe foana dia ny sabata ny tena vohitikitika eo anatiny io. Dia misy anankiray koa ny aly mikasika ilay hoe aza manao saron-javatra voasikotra na any ambony na ety ambany. Iankofanao ny atreno izy fa za Jehova Andriamanitra saro-piaro. Ireo zany ny tena isorona anatin'ny soratra masina fa ny ambiny dia tandremana avokoa izany. Ka aiza ao anatin'ny soratra masina ary no manambara hoe foana ny sabata na ny foanan'i Kristy ny sabata. Satria mantsy ireo izay milaza manao hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana, ireo ny tena manafoana ny sabata izany. Ary ny fanamarinana koa dia zao hoe tsika tsy hamarinina amin'ny lalàna fa hamarinina amin'ny finoana. Dia izay ngely izy ohatrany hoe nitsamikimikipy ihany zany fomba fiteny zany. Amin'ny fomba teny frantsay moa dia ohatra c'est un peu tiré par les cheveux zany. Satria nahoana? Raha ohatra ve tsika raha marinina amin'ny alalan'ny finoana fa tsy amin'ny alalan'ny lalàna. Dia ny dikan'izany ve dia zao tsy mitandrina ny lalàna ary ve tsika zany? Tsy mitandrina ny lalàna zany, mahafoana ny lalàna ve tsika satria tsika amarinina amin'ny finoana fa tsy amarinina amin'ny lalàna.
dia hojerentsika kely mikasika an'izay teny zay araka ny voalazany apôstôly Paoly io teneniny ny olona io zany hoe tsika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana resaka kely tsika mikasika an'izay zavatra zay zany hojerentsika amin'izay zany hoe satria ny sabata dia lalàna donc iresaka kely mikasika ny lalàna ihany koa zany isika mikasika an'izay jerentsika eo Romanina toko fahaenina Romanina toko fahaenina dia vakintsika ny andininy faha-efatra ambin'ny folo Romanina toko fahaenina dia ny andininy faha-efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy dia hoana mivaka ny teny fa ny ota tsy manan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana izy tsy miteny tsika mantsy miteny manambara manao hoe tsika marina amin'ny finoana fa tsy amin'ny lalàna donc rehefa miteny an'izay zany olona dia hoe foana ny lalàna satria tsika marina amin'ny finoana eto nefa ny zavatra teneniny dia zao fa ny ota ozy izy tsy manan-kery aminareo fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana inona ny tsy manan-kery amintsika satria ambany fahasoavana tsika fa tsy ambany lalàna dia ny ota ozy izy inona nefa ny ota inona ny définition ny atao hoe ota inona ny atao hoe ota ny atao hoe ota dia zao fandikan-dalàna zay ny atao hoe ota atao anatin'ny soratra masina ny atao hoe ota dia fandikan-dalàna dia toy izantsika ilay andininy fadimy ambin'ny folo ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana raha dikantsika zany hoe tsy hoe ahoana ary anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny dikan'izany dia zao andika lalàna ary ve isika satria zay ny atao hoe ota fandikan-dalàna andika lalàna ary ve isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana dia ahoana izy ny apôstôly Paoly sanatria izany tsy andika lalàna mihitsy sika satria ambany fahasoavana sanatria izany jerentsika inga atao amin'ny jaonina voalohany toko fahatelo andiny fahenina ao izy no milazana izy io hoe ny ota dia fandikan-dalàna jaonina voalohany azafady jaonina voalohany any amin'ny epistily zany tsika alohan'ny apokalypsy io ihany misy an'izy io tsy lavitra rehefa hita dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izao ny vaky ny teny andiny fahaefatra sy ny fahadimy izay rehetra manota no mandika lalàna ahoana tsara ozy izy izay rehetra manota no mandika lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna dia toy izany ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ao aminy ny ota zany dia zao hoe ahoana tsara ozy izy teo izay rehetra manota ozy izy no mandika lalàna satria ny ota no fandikan-dalàna dia teneniny ary fantarareo fa izy no naseho iza le izy io Jesosy io izy no naseho anaisitra ny ota fa tsy mba misy ota ao aminy inona zany no nahatongavan'i Kristy nahatongavan'i Kristy dia anaisitra ny ota fa tsy hoe anaisitra ny lalàna zafady ny nahatongavan'i Kristy zany dia zao anaisitra ny ota fa tsy anaisitra ny lalàna naseho izy anaisitra ny ota ozy izy ary tsy mba misy ota ao aminy Kristy zany naseho anaisitra n'le fandikan-dalàna ary tsy mba misy fandikan-dalàna ao aminy ao amin'ny Kristy zany tsy ahitana zany fandikan-dalàna zany tsy ahitana zany hoe mamono olona zany tsy ahitana zany hoe mijangajanga zany tsy ahitana zany hoe aza mangalatra zany tsy ahitana zany hoe tsy manaja ny sabata izany fa ny nahatongavan'i Kristy dia anaisitra ny fandikan-dalàna ilay antsoina hoe ota satria izay ny atao hoe fandikan-dalàna ny nahatongavan'i Kristy dia natao anaisitra le fandikan-dalàna ka raha miteny izy aty amin'ny Romanina zany manao hoe le hitantsika teo hoe anota ary va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana ny dikan'izay dia hoe andika lalàna ary va isika satria tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana sanatria raha andika lalàna amin'izany dia andininy fahenina atao amin'le jaonina voalohany teo jaonina voalohany toko fahatelo andininy fahenina dia ahoana ozy izy izay rehetra mitoetra ao aminy zany hoe ao amin'ny Kristy dia tsy manota izay rehetra ao amin'ny Kristy zany dia tsy mandika lalàna izay rehetra manota dia tsy ahita na halala azy izay rehetra mandika lalàna zany
dia tsy ahitany Kristy na mahalala ny Kristy. Raha manota zany ianao, raha mandika lalàna zany ianao, na mandika an'io sabata io fotsiny zany ianao, dia tsy mahalala ny Kristy zany ianao. Tsy nahita na nahalala ny Kristy ianao raha vao mandika lalàna zany, satria le ota no fandikan-dalàna. Toy izany ihany le izy andininy fahavalo. Izay manota dia avy amin'ny devoly, tsy zany ny tenin'izany, sao dia zany indray ny teneninareo, tenin'Andriamanitra ndresany eto andininy fahavalo. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manotatra any amin'ny voalohany. Inona le fahotana teo? Ny atao hoe fahotana dia fandikan-dalàna, dia avaditsika ilay izy. Izay rehetra mandika lalàna dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly mandika lalàna hatramin'ny voalohany. Orera nge zany, loza nge zany. Izay rehetra mandika lalàna ozy izy dia avy amin'ny devoly. Mamono olona ianao, avy amin'ny devoly ianao. Jangajanga ianao, avy amin'ny devoly ianao. Tsy manaja ny sabatsy ianao, avy amin'ny devoly ianao. Tsy za no miteny an'izany, tenin'Andriamanitra no miteny azy eto. Sao dia mandray tendrony antsika fa nazavaintsika tsara le izy teo hoe niota ny fandikan-dalàna. Izay rehetra manota ozy izy tsy mahalala azy na nahita azy. Fa ny devoly kosa ozy izy, izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izay mandika lalàna dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly mandika lalàna hatrany amin'ny voalohany. Ary teneniny mihitsy zany any amin'ny jaunina ny koa ny ahitanana azy io zany, mbola hitantsika ihany koa. Satria ny devoly dia zao hoe any amin'ny jaunina toko fahavalo any, dia hoe tsy mba nahitana fahamarinana ao amin'ny devoly, satria mpandainga izy hatrany amin'ny voalohany ozy izy. Zany hoe efa izay mihitsy zany ny devoly, mandika lalàna ny devoly. Ary ataontsika zany mba tarihantsika mba andika an'io lalàn'Andriamanitra io zany, tsy hanompotsika an'Andriamanitra. Ka ahoana indray ary ny resahan'i Jesosy mikasika an'io sabata io? Jesosy zany resahantsika eo amin'ny testamenta vaovao mikasika an'io hoe ahoana ozy Jesosy mikasika ny sabata na mikasika ny lalàna, hoe foana raha ve zany ny lalàna. Hitantsika teo fa Jesosy tonga n'inona anaisitra ny ota fa tsy ny lalàna. Tonga Jesosy anaisitra ny fandikan-dalàna fa tsy ny lalàna. Dia izao no tenenina aty amin'ny Matthieu toko 5. Jerentsika aty amin'ny Matthieu toko 5, andininy 7:10. Matthieu toko 5 dia ny andininy 7:10. Matthieu toko 5 andininy 7:10 sy ny 9:20. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy izy? Aza ataonareo fa tonga ho andravany lalàna. Dia inge manamarina le voalazan'ny tary amin'ny jaunina voalohany teo hoe tsy tonga Jesosy aninona andravany lalàna, fa tonga Jesosy andrava ny fandikan-dalàna na ny fahotana. Dia teneniny aza ataonareo fa tonga ho andravany lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy ho foana akory amin'ny lalàna, na dia litera iray na teny-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra ozy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany. Raha mbola misy zany ty lanitra sy tany henantsika ty, dia zao tsy ho foana zany io lalàna io na ny mpaminany, na teny-tsoratra iray na litera iray ozy izy. Tsy azo anampiana zany io, ary maninona tsy azo analàna zany io. Dia teneniny le izy ato amin'ny toko 5 andininy 20, dia inona lazay ny teneniny eto amin'ny andininy 20? Dia zao ny teneniny fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Inona moa no tiany Jesosy tenenina amin'izay hoe mihoatra noho ny fariseo sy ny mpanorad-dalàna? Satria ny fariseo sy mpanorad-dalàna dia zao naninona nanaisitra ny didin'Andriamanitra io izy. Dia naninona nampanompo ny vahoakan'Andriamanitra ny didin'olombelona. Zay no nataony. Dia jereo koa ny zavatra misy amin'ny fiangonana misy amintsika amin'izao fotoana zao. Ny didin'olombelona no asiana tandremana ao amin'ny fiangonana, fa esorina ny tenin'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra.
dia nefa izay ny tenenin' Jesosy falazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo izy dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra mihitsy ianareo. Izany hoe raha tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra zany tsika na ny tenin'Andriamanitra dia tsy hiditra amin'ny fanjakany lanitra tsika fa raha mbola ny ataon'ireo no ataontsika. Ireo izay manala n'izay didin'Andriamanitra izay ka mametraka ny didin'olombelona dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy sika. Mila mihoatra amin'izay zany ny fahamarinantsika. Be dia be mantsy no miteny ka io mopéranay nge eksa nge io mianatra nge io manana diplôma ambony ary tena marina zany tena manam-pahaizana mahay miteny langue ngamba langue folo ny hainy miteny anazy fomba fiteny folo diplôma ambony tsy haiko bac plus 7 bac plus 8 tsy haiko tsony. Dia eo koa misy milaza ianao zany milaza fa masina no pasteranay taizanao ny nianatra teolojia. Zay foana mantsy mba tena argument ny olona zany. Inona koa mba fahaizanao nianatra taiza ianao dia averiko foana nianatra taiza Petera. Mpanjono ange Petera, Jesosy inona ny asany? Mpandrafitra ange Jesosy. Fa iza moa reto pariseo sy mpanoradalàna reto? Manam-pahaizana ange reo e. Ny apôstôly Paoly zany ange ka mpianatra zany Gamaliela zany teo amin'ny tempolo zany Gamaliela zany tena olona tena hoe ahoana ny filazana azy teo hoe tena hoe ohatrany hoe tsy haiko misy fomba filazana azy ohatrany hoe immergé dans la loi angambana tena hoe voataiza ao anatin'ny lalàna mihitsy zany. Dia reto fariseo sy mpanoradalàna reto zany tena mahay an'izany lalàna zany mihitsy. Kanefa Jesosy dia miteny aoka ny fahamarinanareo izy raha tsy mihoatra noho ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Ka aoka tsy ilazany zany tsika irehare na ieboebo. Ka dia teneny mihitsy ilay izy ato amin'ny Matthieu 5:10 dia teneny mihitsy hoe foanana izy ireo ny lalàn'Andriamanitra ka soloany didin'olombelona hozy izy. Solany dia izao no teneniny ato Matthieu 5:1 hatramin'ny 7 vakitsika kely Matthieu 5:1 dia vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7 no vakitsika. Inona ny zavatra nisy teto? Zavatra nisy teto zany dia zao hoe ny mpianatra Jesosy efa tonga otrano dia zao tsy tonga dia misasa tanana izy. Tsy mahavita manasa tanana fa ny sasany mety tonga dia tonga dia misakafo izy. Dia misy fomba fanaony ireo fariseo sy mpanoradalàna zany lalàna zay napetraka izy ireo hoe rehefa tonga otrano dia tsy maintsy misasa aloha ianao. Ireo dia mikitika zay maloto teny an-dalana teny ianao na hoe zao ny zavatra tokony ataonao. Dia zao tsara ny nataon'izy ireo teto zany vakitsika ny 5:1 manomboka amin'ny 1 dia nakeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana. Zany hoe misy zany ilay fampianarana voatolotry ny razana. Io ilay antsoina hoe tradition. Fampianarana voatolotry ny razana. Nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina. Dia namaly azy Jesosy ary izy namaly ka nanao taminy hoe nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Zany hoe voatolotry ny razana zany. Nahoana nareo no mandika ny didin'Andriamanitra? Mihoatra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Dia ireo fampianarana les traditions zany izy io. Dia toy izany ilay vaky teny. Fa Andriamanitra efa nanao hoe manajà ny raisinao sy ny reninao. Ary koa izay teny ratsy ny rainy na ny reny dia atao maty tokoa. Dia ho kosa ianareo araka ny lalàn'izy ireo zany, araka ny traditionn'izy ireo, fa ho kosa ianareo nazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe efa fanatitra ao n'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazoanao soa avy amiko dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Zany hoe foanany mihitsy ilay didin'Andriamanitra miteny hoe manajà ny rainao sy ny reninao. Satria izy zany dia zao
raha tokony hanampiny ray ny sindrina izy de hoe za efa nanao fanatitra tany am-piangonana efa zava-dehibe iny donc tokony nanampiako ny raiko sindrina izy efa fanatitra ao an'Andriamanitra iny donc tsy mila manampy ny raiko sindreniko tsony aho zany fa tena didin'Andriamanitra manajany rainao sindreninao ny foanany nefa zay rehefa mavita fanatitra zany akory tsy midiko hoe tsy tokony manao fanatitra arak'le tenin'i Jesosy feon'io le ohatran'le resaka folo-karena ihany hoe entinareo ny fa folo-karena ozy izy kanefa adininareo izy ny zava-dehibe eo amin'ny lalàna de ny rariny sy ny famindram-po reno izy izy ny tokony nataonareo kanefa tsy tokony adinonareo ihany koa ny resaka hoe fa folo-karena de eto zany de zao mihitsy entiny zareo ny fanatitra kanefa ny manaja ny raisy reny tsy ataony fa lazainy fefa fanatitra ao an'Andriamanitra reny tokony hanajako ny raiko sindreniko efa fanatitra ao an'Andriamanitra zany akory tsy midika hoe tsy tokony ianao fanatitra mihitsy ianao fa atery ny fanatitra ho an'i Jehovah zao ajao koa ny rainao sy ny reninao fa ny foanany zareo zay zany ny an'zareo zany zao rehefa mavita manatitra fanatitra ianao de efa na tsy manaja ny rainao sy ny reninao ary ianao de efa milamina fa mety zany zay zavatra zay ahoana sy Jesosy fa ho kosa ianareo nazovo no ilaza amin'ny rainy sy ny reniny hoe efa fanatitra ao an'Andriamanitra zay rehetra tokony azonao soa avy amiko dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny tradition anareo dia ahoana sy Jesosy ry piatsala veratsy marina ny naminan'iny Isaia anareo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa dia lavitra koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy tena teneniny mihitsy eto ity firenena ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahoana moa zany tsika miantso an'Andriamanitra isan'andro Jesosy eo ianao ny tomboko sy mpanjakako za vahoakanao miteny fotsiny tsika fa ahoana moa ny teny antsika hoe voakan'Andriamanitra nefa tsika ara tsy mitsofoka amin'le famantaran'Andriamanitra amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra tsika amin'ny misabatan'Andriamanitra ny sabata amantaran'Andriamanitra fa olony sika manaja fotsiny tsika amin'ny molontsika manao hoe za vahoakan'Andriamanitra za kristianina de zay le tenin'Andriamanitra ity firenena ity manaja amin'ny molony hoe za vahoakana fa zao ny fony lavitra satria nahoana tsy mitandrina ny lalako izy tsy mitandrina ny ditiko izy le olona miteny manao hoe ny baiboly ny tokony hampanarahana toetrandro ankehitriny fa tsy tsika ny tokony manaraka ny baiboly de be dehibe ny kristianina manao an'izany de aoko ny sasany nga i baiboly io de mila raha anara-baky teny oatra zany rehefa tsy te hanaraka izy de manao an'izay izy zay nefa izy milaza kristianina le izy mandray fanaresana fanasan'ny tompo mandraiko amin'io voalohany rehefa tonga ny hoe tokony andehanao famadihana de mamadika izy tonga ny zavatra maro samihafa de manao izy ity fireneny ity manaja amin'ny molony ozy izy amin'ny vavany zany be lehibeny vavany za kristianina za zao kanefa lavitra ny fony ozy izy satria nahoana le famantarana aminao sy amin'Andriamanitra raha tsy tandrimanao atsipinao eny ambaravarakely le famantaranako nefa ny amantarana fa olon'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra no Andriamanitra ho famantarana fa izao Jehovah no mana masina anareo lavitra any fony ozy izy anefa ty tenen'i Jesosy jiosy ange ty resahana eto ty fariseo sy mpanora-dalàna le mpampianatra lalàna teo amin'ny Israely no resahana eto ty zany de manendry mihitsy koa ireo pastera amin'izao fotoana zao ny mopera sy ny mpampianatra rehetra aoka tsy hanaja an'Andriamanitra amin'ny molony fontsika fa maninona ihany koa amin'ny fotsika amantarana fa vahoakan'Andriamanitra isika de toy izany andininy fasivy koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy tsika zay mivavaka rehetrarehetra reo zany mivavaka amin'ny andro hafa ankoatran'io sabata io
tsika zay milaza hoe tsy mitandrina lalàna nefa tandrimantsika ny didy sivy na ny didy valo fa ny ray foana atsika na ny roa foana atsika de milaza tsika hoe an'Andriamanitra tsika mamita tena ihany angetsika tena mamita tena tsika mieritreritra tsika hoe raha hitandrina ny didy valo ahako na ny didy sivy de ho azoko ny lanitra fa midy aminao ivaravarany lanitra io midy aminao io na itsika kristianina zay hoe milaza tsika kristianina nefa tsika manao ny fanaony zao tontolo zao ihany mamonjy boîte de nuit tsika misotro tsika rehefa tonga ny fety manao ny fiakanjony zao tontolo zao sy ny fanaony zao tontolo zao maro samihafa tsika nefa rehefa tonga ny andro fihavanana de mivavaka deo amin'Andriamanitra tsika tonga am'le fitenenany hoe mangalatsak'olona tsinainy de mivavaka amin'ny andro alahady de mivavaka amin'ny andro sabata de manao ny ataony amin'ny andro hafa fa tsy hoe mitandrina ny sabata koa ianao de hoe afaka mangalatra ianao rehefa diso am'ray loha de diso amin'izy rehetra ozy izy fa mamita tena zany le olona tena hoe mamita tena ny molony akaiky aho izy satria miantso izy moa tsy miantso an'Andriamanitra miantso an'Andriamanitra doly amin'ny vavany kanefa ny fony lavitra satria nahoana tsy mitandrina ny lalàn'Andriamanitra izy na manaraka ny tenin'Andriamanitra na fitsipik'Andriamanitra de hoy izy Andriamanitra foana ny vavahan'ireo amiko mamita tena izy satria manao Andriamanitra nge tsy mihainy fivavany akory raha mivavaka eto ianao tsy mihoatra amin'ny plafond akory ny vavaka ao zany de io tavelo satria foana ny vavahan'ireo amiko mivavaha io foana ianao rehefa tsy vonona ianao ny an'olo tena an'Andriamanitra tanteraka anaraka zay voasoratra ny tenin'Andriamanitra sy tandrina ny lalàn'Andriamanitra de manahoana foana ny vavahanareo amin'Andriamanitra foana tsy izaho no miteny an'izany fa Kristy no miteny an'izany koa foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy ka raha laotsika manaraka ny tradition na ny fomban-drazana amin'ny lalàn'Andriamanitra de foana ny vavahanareo amiko izy Andriamanitra ny andro alahady didin'ny Eglizy zany tsy didin'Andriamanitra zany didin'olombelona zany foana ny vavahanareo amiko ninona andro hafa mety ivavahanao any koa na mety zoma io na alatsinainy na talaty io ninona zay mety hanamarinanao azy io didin'olombelona foana zay fa tsisy didin'Andriamanitra nametraka n'ireo didy ho tandremana foana ny vavahanareo amiko izy satria nahoana mampianatra ny didin'olombelona nareo mampianatra ny didin'olombelona zany no tandremana ka raha hitandrina hoe tsy aloha didin'Andriamanitra no tandremana reto didin'Andriamanitra no tsara ho tandremana de toizantsika le izy atao amin'ny Jaona 4:7 de ahoana izy Jesosy Jaona 5:10 azafady Jaona 5:10 vakitsika kely eo amin'ny Jaona 5:10 resaka mantsika ny amin'ny Kristy de ahoana izy Jesosy ny position Jesosy zany eo mikasika amin'ny resaka sabata de hitantsika tsara fa tsy tonga ny Jesosy maninona andravany lalàna tsy tonga ao andrava izy fa anatanteraka ny lalàna ary nyteny Jesosy manambara manao hoe mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany de tsy foana ao izy na teny tsotsoratra iray na litera iray ao amin'ny lalàna tsy foana ary ny fahamarinantsika de tenen'i Jesosy raha tsy mihoatra noho ny afarisa sy ny mpanorad-dalàna ny fahamarinanareo izy de tsiditra amin'ny fanjakany lanitra ianareo manahoana ny fahamarinan'ny farisa sy ny mpanorad-dalàna mampianatra didin'olombelona izy manolo le lalàn'Andriamanitra ka de foana ny vavahanareo amiko izy Andriamanitra de zao koa no mbola tenen'i Jesosy inona ny tenen'i Jesosy 5:10 io amin'ny Jaona 5:10 de vakitsika ny 9 sy ny 10 izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 9 sy ny 10 rehefa hita de vakina amin'ny anaran'i Kristy tahaka nitiavany ray ahy no nitiavako anareo tahaka nitiavany ray ahy no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo de hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny hitandremako ny didiny raiko sy nitoerako tamin'ny fitiavana ahoana hoy izy Jesosy tahaka nitiavany ray ahy no nitiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo inona io fitiavan'ny Kristy io de toy izany raha mitandrina ny didiko ianareo de hitoetra amin'ny fitiavako le didin'ny Kristy zany ao no misy ny fitiavan'ny Kristy toetra amin'le fitiavan'ny Kristy io didin'ny Kristy nefa didiny iza izy io tsy avy aminy izy io fa avy amin'ny ray izy io teneniny tsara
raha mitandrina ny didiko ianareo dia toetra amin'ny fitiavako tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny toerako tamin'ny fitiavana. Zany hoe didy io zany dia fitiavana io. Kristina nahoana tonga teto tany izy, nitoetra tamin'ny fitiavan'Andriamanitra izy. Ny fitoeran'ny Kristy eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia fitoerany eo amin'ny didin'Andriamanitra sy ny tandremany didin'Andriamanitra. Dia ozy Kristy manao hoe raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako izy. Zany hoe ilay didiny ray ihany no maninona no didin'ny Kristy zany. Tsisy mahasamihafa zany. Tsika milaza antsika hoe kristianina, Jesosy nitandrina ny sabata, nitoetra tamin'ny fitiavany ray, nitoetra tamin'ny didiny ray. Tsika milaza hoe kristianina nefa ahilikitsika le sabata. Ahoana nitoerantsika amin'ny fitiavany Kristy, nitoerantsika amin'ny fitiavany ray? Satria izao ahoana sy Jesosy izaho sy ny ray dia iray ihany ozy izy. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Ka raha iray ihany ary Kristy sy Andriamanitra. Ao amin'ny Jaolina 4 izy miteny an'izay. 9:17. Zao no teneniny 9:17. Izaho sy ny ray dia iray ihany ozy izy. Zay mahatonga ny Kristy manao hoe tahaka ny toerako tamin'ny didiny ray, naoko hitoeranareo amin'ny didiko ihany koa. Tahaka ny toerako tamin'ny fitiavany ray, naoko hitoeranareo amin'ny fitiavako ihany koa. Zay mahatonga izy izaho sy ny ray dia iray ihany ozy izy. Ary Jesosy dia miteny inona nitantsika teo amin'ny testamenta taloha, nitantsika teo amin'ny testamenta taloha dia zao fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Zay le famantarana hitantsika teo amin'ny lalàna zay nomeny. Satria nitsahatra tamin'ny andro fafito Andriamanitra, notahian'Andriamanitra zany andro zany ary no amasin'Andriamanitra zany. Dia manino nomeko azy koa ny sabatako izy Jehovah satria any Jehovah le sabata. Dia hozy Jehovah mahatsiarova ny andro sabata namasina azy fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito ozy izy. Any hoe any Jehovah zany io sabata io. Eto nefa hitantsika dia zao i Kristy nitoetra tamin'ny didiny ray, nitoetra tamin'ny fitiavany. Dia ozy Kristy hoe mitoera koa amin'ny fitiavako anareo sy amin'ny didiko ozy izy. Tahaka nitoerako tamin'ny didiny ray sy tamin'ny fitiavany ray. Dia Jesosy miteny eto izaho sy ny ray dia iray ihany. Ka raha iray ary Jesosy sy Andriamanitra, Andriamanitra tompon'ny sabata. Nanomentsika ny sabata. Kristy koa ve tompon'ny sabata satria hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia Luka 4:9 mamaly amin'izay izy. Luka 4:9 jerentsika. 9:5. Zao no vaka ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 4:9 ny 9:5. Ary hoy izy taminy, Jesosy no miteny eto, tompon'ny sabata ny zanak'olona. Ary hoy izy taminy, tompon'ny sabata ny zanak'olona. Amin'ny teny frantsay izy io dia nadika hoe maître du sabbat. Kanefa le maître du sabbat avy amin'ny version originale zany, originelle, dia hoe le hoe maître de seigneur, seigneur du sabbat. Zay mahatonga ilay izy hoe tompon'ny sabata, seigneur du sabbat. Anazy zany io sabata io, any Kristy io tahaka ny andray dia any Kristy io sabata io. Ka raha any Kristy io sabata io, an'Andriamanitra io sabata io. Aniza zany io andro alahady zay ivavahan'ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao io. Dia io le fandresantsika hoe lalàna navoakan'ny Eglizy io tamin'ny concile de Laodicée canon 29, tamin'ny l'an 325. Dia Constantin mihitsy ny empereur Constantin, empereur Romanina, nivory tao anatin'izany, niaraka nivory tao anatin'izany consule zany, namoaka an'izany hoe aoka itsika kristianina dia maninona tsy hanao tahaka ny jiosy rehefa sabata ka hoe tsy asa, fa aoka tsika naja n'inona ny andro alahady, jour vénérable du soleil, io ny andro ivavahana. Dia nivavahana, dia nivavaka tamin'ny andro alahady, dia nanomboka tamin'izany dia nivavaka tamin'ny andro alahady ny kristianina hatramin'izao andro antsika izao. Ary ny Eglizy dia tsy midemanty an'izany mihitsy, fa fatan'ny Eglizy tsara fa ny sabatan'i Jehovah dia andro fahafito.
fa ny eglizy no nanovany andro sabata ivavahana, ny andro alahady ivavahana ho solon'ny sabata ivavahana man'Andriamanitra. Ka raha ianao zany mitsofoka amin'ny andro sabata dia misy le famantarana zany io hoe vahoaka an'Andriamanitra ianao, satria amantaran'Andriamanitra fa olony ianao. Raha ianao zany mitsofoka amin'le andro alahady dia misy famantarana koa zany ianao hoe vahoaka ny eglizy zany ianao fa tsy vahoaka an'Andriamanitra ianao, satria ny any afantarana fa vahoaka an'Andriamanitra ianao dia ny fitsofoanao amin'ny andro sabata. Eo no afantarana fa ny vahoaka an'Andriamanitra ianao. Dia iny le niresahantsika tamin'ny maraina hoe rehefa tonga le lanitra vaovao sy tany vaovao, satria hoe avaozina zao tany misy antsika rehetra zao, rehefa tonga zay fotoana zay mbola hitanana ny sabata ve ny olona, dia tena mbola hitanana ny sabata tokoa ny, satria tenin'Andriamanitra miteny an'izany ao amin'ny Isaia 4:9. Isaia 4:9, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Isaia 4:9, ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny anaran'i Jesosy: fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako hoy Jehova, dia toy izany no aharetany taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehova. Io zany ny andro amantaran'i Jehova, ny vahoakany mivavaka eo aminy, ndikan'ilay fiankofana nge miadore anazy, mivavaka eo aminy amin'ny andro sabata. Isaky ny voaloham-bolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankohako eo anatrehako hoy Jehova. Any amin'iny io, any amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao zay omen'Andriamanitra ny vahoakany. Io ny paradisa izay andrandraitsika io, andrasan'ny kristianina rehetra zany. Teo amin'ny dia ijeritsika zany, ijery kely indray tsika hoe ny amikasika an'io sabata indray, re ahoana ary zany ny fomba, raha mitsofoka amin'io sabata io zany ianao dia ahoana ny fomba fitandremana ny sabata indray. Hitantsika tany amin'ny testamenta taloha izy alohan'ny nanomezana ny lalàna, rehefa nomen'Andriamanitra ny sabata tamin'ny zanak'Israely, nomen'Andriamanitra ny mana, dia zao hoe hoy izy Andriamanitra rehefa tonga ny andro fahaenina zany alohan'ny hitsofoana amin'ny andro fahafito, dia zao: manangona anjara androa ianao ho an'ny andro fahafito. Zany hoe ny sakafonao amin'ny andro fahafito zany dia efa alainao na vidinao amin'iny andro fahaenina iny zany. Dia ahoana izy izy? Andraho izay tokony andrahonareo izy izy, endasy izay tokony endasinareo. Fa ny andro fahafito dia andro iny fitsarana, aoka tsy hisetrika amin'ny fitoerany avy ianareo amin'ny andro fahafito izy izy. Dia tonga ny andro fahafito dia nitsahatra daholo ny zanak'Israely. Zany hoe amin'iny fotoana iny no anendasana, amin'iny fotoana iny no andrahoana zany, ny fotoana iny nitsaharana zany. Ary tany amin'ny testamenta taloha range mafy ny didy mikasika an'izy io, satria ny zanak'Israely zany dia mbola niaina tao anatin'le hoe camp an'Andriamanitra. Rehefa noentina voaka avy tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana izay tany nampanantenana ho ny zanak'Israely. Dia misy moa le mahasasa ohatran'le hitantsika teo zany teo amin'le resaka hoe mana, satria teo amin'ny mana efa niten'Andriamanitra manao hoe tsisy voaka nareo amin'ny andro fahafito fa samy tsy hisetrika eo amin'ny fitoerany azy. Dia mbola nisy ny voaka ihany tady sakafo tamin'ny andro fahafito. Dia hoy Jehova: mandra-pahoviana no tsy henonareo ny teniko, tsy hanajanareo ny lalako, ny amingavingainareo aho izy izy. Mandra-pahoviana no andavanareo aho, no andavanareo tsy hiaino ny lalako na hitandrana ny lalako. Mandra-pahoviana no anaovanareo izany. Satria izay zany tenin'Andriamanitra hoe tonga ny andro fahafito, tsy hany ianao vao mandeha miantsena na manao korsa zany. Na hoe tonga ny andro fahafito dia andeha hiasa ianao, dia hitady vola ianao. Fa ny andro fahafito dia zao efa no hamasin'i Jehova, notahian'i Jehova io, nitsaharan'i Jehova tamin'ny asany rehetra io, dia nomeny antsika ilay izy mba hahafahantsika manao tahaka an'izay ihany koa zany. Dia hitantsika ihany koa teo amin'ilay lalàna rehefa nomena ny didy folo, dia ino ny zavatra resahana io, verenantsika kely mikasika an'iny lalàna iny. Exodosy 20.
Exodosy 20. Inona ny zavatra tenenina eto? Vakitsika ny 9. Zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatsiarova ny andro sabata na masina azy. Enemanao ny asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa sabatany Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Inona no tokony atao amin'io andro io zany? Dia izao ny zavatra teneniny. Aza manao raharaha akory ianao amin'izany ozy izy. Tsy miasa zany ianao, aza miasa. Aza manao raharaha akory ianao amin'izany. Dia toy izany. Na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao manana mpanompo zany ianao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao tsy ho ampiasahanao eny an-tsaha ny ombinao. Na hoe manana tômôbily ianao dia manana taxi be ianao dia asianao mikarama ny taxi be ianao rehefa tonga ny sabata. Na manana entreprise ianao dia asianao miasa ny entreprise-nao fa ianao tsy miasa. Na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavahadinao, manana vahinao tonga otrano ny sabata. Dia ianao mitsahatra fa ny vahinao otrannao miasa izy eo, manao zavatra ataonao izy, tsy mitsahatra izy. Raha manam-bahiny zany ianao dia mitsahatra koa ny vahininao zany amin'iny, fa tsy hoe manao raharaha izy amin'izay. Fitsahara zany izay mahatonga izy miteny toy izy eo amin'ny 9:20. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany. Ny dikan'izay koa dia zao, enemana no niasahanao araka ilay teny eo ambony, enemana no nanaovanao ny rarahanao rehetra hozy izy. Enemana zany, enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy, dia nitsahatra izy tamin'ny andro 7. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Zany hoe fotoana tsy fiasana mihitsy zany io andro. Fa marina fa teo amin'ny zanak'Israely moa misy ny mafiatoka dia misy ny tratra zany hoe iny manao izay tsy tokony atao amin'io andro sabata io. Jerentsika kely ange mikasika an'izay. Exodosy 5:30. Exodosy 5:30 dia no amafisina mihitsy ny lalàna tamin'izany zany tena hoe ho an'izay mandika an'io lalàna io zany tena nahatezitra ny Jehovah mihitsy tany amin'ny testamenta voalohany. Exodosy 5:30 jerentsika kely. Eo akaiky ihany fa tsy lavitra zany. Dia vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7. Vakitsika ny 1 ka hatramin'ny 7. Ary Mosesy dia namory ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao taminy hoe, izao ny teny nandedihan'i Jehovah atao. Enemana no anaovanao ny raharaha. Fa ny andro 7 ho masina aminareo dia tena andro fitsaharana ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'izany dia atao maty. Izay rehetra manao raharaha amin'izany izy dia atao maty. Aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Tsy azonao atao zany manao raharaha amin'izany andro zany. Dia teneniny koa manao hoe aza mampirehitra afo amin'ny andro sabata any amin'izay rehetra hitoeranareo. Inona moa le hoe mampirehitra afo resahana eto? Io nge le tenenina teo hoe manao hoe amin'ny andro 5 dia zao andrahoy izy andrahoinareo, endasy izay tokony endasinareo. Fa tsy tonga indray ianao ny andro sabata dia anao vao manao sakafo mandrehitra afo zany. Tsy manaja ny sabata ianao amin'izay fotoana zay zany. Tsy azo atao zany zay. Manao raharaha tsinona zany ianao amin'izay. Zay mahatonga hoe homanina zany. Zany hoe ny sabata zany, ny andro sabata dia misy andro fiomanana mihitsy ny andro sabata. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra izy io. Hoe misy fotoana zany iomananao amin'ny sabata io mihitsy. Jerentsika ihany koa aty amin'ny Nomery 5:10. Aorianan'ny Exodosy ihany misy anazy io. Nomery 5:10. Nisy olona koa tratra niasa tamin'ny andro sabata izy io. Lasa nandeha naka kitaina nataony tamin'ny andro sabata. Nomery 5:10 dia ny 2:20. 2:20 ka hatramin'ny 9:30 no jerentsika. 2:20 ka hatramin'ny 9:30. Dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
ary raha tany anefitra ny zanak'Israely dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay azo tamin'ny andro sabata. Ary izay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo Mosesy sy Arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana ray lehilahy satria tsy mbola fantatra izay atao aminy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, atao maty tokoa izany lehilahy izany, hitora-bato azy nivelan'ny toby ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy hoe nivelan'ny toby ny fiangonana rehetra ka nitora-bato azy ka dia maty izy. Dia araka izay nandidian'i Jehovah any Mosesy ihany. Tsy hitany zareo ilay nanaovana azy fa nitain'i Jehovah mafy. Tao maty tokoa izany lehilahy izany ozy izy. Tratra na iny nandeha naka kitay tamin'ny andro sabata. Amin'ny andro sabata mandeha maka kitay. Tsy azo atao izany. Gaino tsy manana herinandro anke ianao hakana kitay. Maninona amin'ny andro sabata ianao no maka kitay. Tsy ohatritsika zany hoe tsy saribao ntsony ao an-trano. Nefa nanana fotoana tsara ianao anatin'ny enemana vidianana saribao andrahoana sakafo. Na hoe tsisy gazy ntsony. Manana fotoana ianao men'Andriamanitra ao anatin'ny enemana ahafahana manao an'izay. Le hoe fakanany mana dia hoe satria le hoe fakana sakafo zany le hoe mana amin'ny andro fahaenina ianao manangona ny sakafonao. Amin'iny zany ianao manao korsa raha mbola misy korsa tokony ataonao fa tsy amin'ny andro sabata indray ianao vao andeha hiantsena. Tsy azo atao zany izay zavatra izay amin'ny andro sabata. Dia ao amin'ny Jeremia ihany koa mbola hitantsika ohatra ihany koa. Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 andininy faharay amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 andininy faharay amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Andininy faharay amby roapolo zafady. Jeremia 7:20 andininy raiky amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah. Tandremo ny fanahinareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata. Aza mampiditra entana amin'ny vavahadin'i Jerosalema ary aza mitondra entana mivoaka avy any an-tranonareo amin'ny andro sabata. Na manao raharaha akory. Fa hamasino ny andro sabata araka izay efa nandidiko ny razanareo. Nefa tsy nihevitra izy nananingilana ny sofiny fa nanamafy ny atony mba tsy haino na ino anatra. Eto zany dia miteny mihitsy miantso antsika Andriamanitra zany ino anatra sy hainony teny. Dia teneniny tsara mihitsy. Aza mitondra tandremo ny fanahinareo izy. Normal be nge tandremo ny fanahinareo zany. Satria nahoana miatra manaina nge io. Tany amin'ny testamenta taloha tonga dia lesazy tonga dia teoneo hoe toram-bato vononao faty mihitsy. Fa miatra manaina koa amintsika. Fa ny tsy fitandremantsika an'io nge tsy idirantsika mifantsaka ny lanitra. Ahoana izy Andriamanitra teo? Foana no ivavahanareo amiko izy. Satria manahoana? Mihaino ny fampianarana voatolotry ny razana ianareo dia ny didin'olombelona mihoatra no ny didin'Andriamanitra zany. Io no arahanareo. Rehefa maty tsika, tsy hita amintsika zany famantarana zany. Hoe amin'ny mahavahoakan'Andriamanitra tsika mitsofoka amin'ny sabata. Dia mieritreritra zany tsika za hiditra any an-danitra. Fa nga ianao afaka miditra any an-danitra zany. Amin'ny teny frantsay izy hoe sur un chemin dérobé ny fitenenana zany. Na hoe afaka hisaoty tamboho ianao hiditra mifantsaka ny lanitra zany. Na hoe hisaoty varavarakely. Hoe tara taxi be dia mijapy ianao, nga misy an'izany. Tsisy akijapy ohatr' zany izy ity. Fa rehefa tara ianao dia tara ianao. Any ivelany hozy Jesosy misy ny fitomanina sy ny fikitroan'ifo. Rehefa tsy ampy solika ianao dia any ianao. Tsy hita aminao famantarana io. Tahaka ny tsy ilay nahitana ilay rano zanak'ondry teo amin'ny tolanan'ny Egyptianina sy ny andry teo amin'ny varavaran'izy ireo. Rehefa nandalo ny mpandringana dia ohatr'izay ihany koa. Aiza ilay hamantarana fa voakan'Andriamanitra no io ilay tombo-kase nge. Io ilay tombo-kase resahantsika io. Hoe aza manimba ny hazo na ny tanana ny ranomasina mandra-panisy Sinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika io izy. Ka raha tsy hita eo koa zany io tombo-kase io famantarana fa vahoakan'Andriamanitra io dia ahoana? Miara simba amin'ny tany sy ny ranomasina sy ny hazo ianao vita koa ny aminao zany. Vita tsisy. Inona ny fanantenanao amin'izany? Zay nge ilay tombo-kase io apetraka amin'ny andriny.
mba tsy azon'le loza anjoanao ka raha tsisy an'io zany io de ahoana mikasika anao tandremo zay mahatonga hoe tandremo ny fanahinareo zany hoe zava-doza miatra manaina zany io tandremo ny fanahinareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata iny ianao de andehanao voyage koa ianao amin'ny andro sabata mitondra miaraka mandeha avion le mibata ny valizinao no mitondra entana manao voyage normal efa ny teny aza mitondra entana amin'ny andro sabata ao ny sasa mitondra entana fa andeha hivarotro eny an-tsena koa dahony zany na manao déménage mao mifindra trano de mibata entana amin'ny andro sabata na mampiry trano amin'ny andro sabata eo de mamindra entana ty mba ataoko eto indray ty canapé ty fa entona ataoko zao nataoko izy daholo zany tandremo ny fanahinareo ka aza mitondra entana amin'ny andro sabata ary aza mampiditra entana mivavadiny Jerosalema tanàna masina tanànan'Andriamanitra io aoka tsy hidirana zavatra tahaka an'izany io tonga ianao atao tokantranonao tokoa de mampiditra koa ianao amin'ny andro sabata ora olona anao livraison na entana reny zany no bata entana amin'ny andro sabata io ora olona ary aza mitondra entana mivoaka avy eo tranonareo amin'ny andro sabata na manao raraha akory izy na mampiditra zany tsy ataonao na mamoaka tsy ataonao na manao raraha ianao tonga ny andro sabata vao tena miborosy trano be ianao manadio trano be manasa vilia mamafany any ambany fandriana rehetra ny fako sy ny karazany rehetra any manadio dosy manadio lakoziny rehetrarehetra aza manao raraha akory ianao izy fa amasino ny andro sabata arak'izay efa nandidiko anareo amasino zany satria zay le didin'Andriamanitra hoe manamasina ny sabatako amasino io arak'izay manino efa nandidiko anareo aty amin'ny Nehemiany koa de mbola misy koa ty amin'ny Nehemiany koa toko 10 jerentsika kely mbola misy any koa ty amin'ny Nehemia zany de aty alohan'ny salamy misy any Nehemia alohan'ny salamy misy any Nehemia toko 10 Nehemia toko 10 andininy 70 hatramin'ny faraky amin'ny 30 Nehemia toko 10 andininy 30 sy ny raiky amby 30 de zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia samy nikambana tsara tamin'ny andrian-daralany ka niozina sy nianina anaraka ny lalàn'Andriamanitra izay nampilazaina amin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra nianina zany izy ireo nikambana izy ireo hoe anaraka ny lalàn'Andriamanitra teto zany nisy rassemblement teto nisy fionana teto de nisy fanekena natao teto inona ny fanekena zay natao ireo lohan'ny fiangonana zany reto nivory teto reto de zao ny zavatra de samy nikambana tsara tamin'ny andren-daralany ka niozina sy nianina anaraka ny lalàn'Andriamanitra izay nampilazaina Mosesy mpanompon'Andriamanitra ary hitandrina sy hankatony didy rehetra izay nataon'i Jehovah tompontsika mba amin'ny fitsipika sy ny lalàna de toy izany le vaky teny ary tsy hanome ny zanakay vavy ho vadin'ny tompo tany nahaka ny zanavavy ho vadin'ny zanany lahy de toy izany ary tsy vidy zavatra amin'ny andro sabata na amin'ny andro masina raha misy entana na vary na eton'ny tompo tany amidy amin'ny andro sabata ary tsy amboly zavatra amin'ny taona 7 sady amoa zay trosa rehetra ozy izy fa eo amin'ny andininy 2 izy teteneny tao anatin'le fianianana zany anivon'le lalàna zao ary tsy vidy zavatra amin'ny andro sabata na amin'ny andro masina raha misy entana na vary eton'ny tompo tany amidy amin'ny andro sabata tsy natao fotoana hividianana zany io na hoentina hietsenana satria masina io andro na misy olona mitondra vary koa any Madagasikara moa misy an'iny ohatra hoe miteny tsy fantatra hoe voasary na koba tsy haiko tsony miantsoantso eo de avy ianao de ty vidy voasary na mpivarotra trondro any amorontsiraka de trondro e sabata ny andro tsisy raha tena vahoaka an'Andriamanitra mitanona ny andro sabata zany hitan'le olo iny fa mividy aminy ianao amin'ny herinandro de tonga izy mieritreritra hoe tonga ny sabata de hoe ohatra ny andro rehetra ihany jereny tsisy mamono varavarana de miansisy tao ihany izy faranao manokatra de tonga de tenenao tsy mividy zay androany ay
satria zay fa misy maro ny alay mpanahy de mividy izy misy mihitsy ara-maniraka andana mividy voasary kely no any am-piangonana mihitsy dana mividy voasary kely no maniraka mpanampy mampiasa mpanompo sady mampiasa mpanompo vavy izy zany ny mbola mampividy voasary andro sabata ny andro ahoana zany angah de tsisy nanaovana an'izany tao anatin'ny enemana fa ngah de ho faty koa raha tsy mihinana voasary amin'iny andro sabata iny mba tsy raha ohatra sendra tsy nahavidy de tsy maty zany raha tsy mihinana voasary de vita mihitsy mampividy an'iny de zany no atao ao ny sasany mividy gazety amin'ny andro sabata de mividy gazety andeha hivavaka izy io de ny am-piangonana mandeha taxi be ny mandalo ny mpanompo gazety vidy gazety kely aloha vidy gazety ny andro sabata ahoana zany zany resaka hoe fitandrimana ny sabata zany toko fa 3 koa izy de eo mbola teneny ihany toko fa 3 5 eo akaiko ihany nisy tantara tahaka an'izao tato faranantsika amin'io lesona angambany toko fa 3 5 de ino ny zavatra resahany teo 5 ary tamin'izany andro zany dia nahita ny sasany eo Néhémie zany no nahita eto satria Néhémie gouverneuran'ny Joda tamin'izany fotoana zany ary tamin'izany andro zany dia nahita ny sasany tamin'ny Joda fa nanosiosy famiazam-boaloboka tamin'ny sabata sy napiditra amboara ary nampitondra entana ny boriky sady nitondra divay koa sy voaloboka sy aviavy ary entana samihafa rehetra izay nentana ho an'i Jerosalema tamin'ny andro sabata dia nananatra azy mafy eo tamin'ny nivarotany anina nahita zany izy tamin'ny andro sabata iny nisy olona nanosiosy famiazam-boaloboka zany hoe manitsaka voaloboka iny izy zany manosiosy an'iny maka le ranom-boaloboka amin'ny andro sabata de mampiditra ny amboara ary mampitondra ny entana amin'ny borikiny sy mampitondra ny dovayany koa voaloboka zany mampitondra ny dovay koa sy voaloboka ary aviavy ary entana samihafa rehetra izay nentiny ho an'i Jerosalema mitondra vokatra zany izy amin'ny andro sabata mampitondra entana ny boriky makany Jerosalema nefa ny lalàna miteny teo na ny biby fiomponao ka tsy asa koa amin'ny andro sabata mampibata izy no mandeha tondra n'iny izy andeha hivarotra izy amin'ny andro sabata de hono izy dia nananatra azy mafy aho tamin'ny andro nivarotany anina izy nananatra mafy izy de toy izany 5 ary nisy olona vanitiro zany hoe hafa firenena zany reto nitoetra tao hafa firenena mipetraka tao Jerosalema zany reo ary nisy olona vanitiro nitoetra tao ary nitondra azandrano sy varotra samihafa ka nivarotra tamin'ny taranaka Joda sy tany Jerosalema tamin'ny sabata mivarotra mivoaka an'Andriamanitra izy amin'ny sabata tao Jerosalema raikitra ny tsena zany re misy le fiangonana reny de mivavaka amin'ny andro sabata izy de ho velany eo misy mpivarotra reo de mba gagy ianao de mba mety mitenena ianao tsy inona koa no lafiny reto tsy fantan'ny olona ka mitsara de mivarina ianao to tafitoetra toany le olona fa zany hoe misy olona mividy zany matombo janon'eo ihany le izy zany misy olona zany mividy eo matombo janon'eo le izy raha ohatra ngeny tsy mahalafo izy satria tsy mitandra ny lalàna le vahoaka an'Andriamanitra zany modomaina iny reto to tsy mividy fa matoa izy miverina eo ihany isa sabata mahazo client ao zany izy misy mividy zany eo rehefa sabata ny andro de nananatra azy mafy izy 5 ary nisy olona avy anitiro nitoetra tao de nitondra azandrano varotra samihafa ny varotra tamin'ny taranaka Joda sy tany Jerosalema tamin'ny sabata de nifandahatra tamin'ireo manakaja amin'ny Joda ao ka nanao taminy hoe inona izao zava-dratsy ataonareo izao no dia mandoto ny andro sabata ianareo zany hoe mandoto miprofane zany ianao manimbazimba ny sabata zany ianao manitsakitsaka ny sabata zany ianao ny fanaovanao an'izay hoe metsena ianao amin'ny andro sabata na miasa ianao amin'ny andro sabata ninona mety asanao na mivarotra ianao na inona ataonao na mibata entana ianao amin'ny andro sabata manimbazimba ny sabata zany ianao manitsakitsaka ny sabata mandoto ny sabata zany ianao raha tokony hanamasina ny sabata zany ianao de mandoto ny sabata no ataonao zany ny andron' Jehovah mihitsy mizimbazimba ny isak zaraka tsy asa itsakitsahako eny de itsakitsahanao ny fapatan'i Jehovah taoko am'izay tiako anaovana azy mandoto ny sabata ao izy de toizantsika le izy andin'ny faha-20 de hoy izy tsy nanao toy izao va ny razanareo ka dia natsahatra Andriamanitra amintsika tsy toy izao va no nataony razanareo izy ka dia nahantra n'Andriamanitra amintsika sy an'ity tanàna ity ny loza rehetra hoy izy
fa ianareo dia efa mampitombo ny fahatezerany rehetra izay miatra amin'ny Israely ny amin'ny andro-toanareo ny sabata. Ary raha vao malomaloka ny vavahadin'i Jerosalema talohan'ny sabata dia nasaiko no idina ny vavahady ka tsy navelako hovahana mandra-patapitry ny sabata ary notandremako ny zatovo sasany iambina teo am-bavahady mba tsy hampidirana entana amin'ny andro sabata. Naka disposition zany i Nehemia eto nandray fanapahan-kevitra izy satria mafiatoka ny vahoaka an'Andriamanitra. Vao malomaloka iny vao manomboka mimaty ny masoandro zany manomboka mimaloka dia ny vavahadin'i Jerosalema tsisy miditra intsony eo amin'ny andro sabata. Dia nasiany mpiandry varavarana mihitsy io mba tsy sisy idiran'ny olona hitondra entana na hivarotra. Ohatr'izany mihitsy ange ianao koa zany rehefa mitandrina io sabata ianao tonga ny sabata dia zao. Raha isan'andro ianao anatin'ny enemana mety eo mitelefônina amin'ny namanao ianao na amin'ny havanao ianao miresaka ny fiainana lavanandro sy rehetra tonga ny sabata tsaro zany. Tsy resaka m'izao tontolo izao ianao amin'ny andro sabata mifanjavatra mikasika an'izao tontolo izao masina ange io andro. Tsy tonga ianao amin'ny andro sabata dia mbola tonga andray vahiny dia anao apéro kely dia sotro kely ina no arosanareo zany no ataonao amin'ny andro sabata. Mikatona ny varavarana. Andron'i Jehova io masina io andro io zany. Ohatran'ny ampafolo natokana ho amin'ny zavatra masina ny ampafolo karina, ny sabatana koa zany natokana ho masina zany. Isika izay mitsofoka amin'ny sabata mana masina ny sabata hozy izy. Ao koa masina ianareo Jehova satria masina dia tsika ihany koa zany mana masina ny sabata. Ka ny zavatra ataontsika zany dia izay fanamasinana ny sabata. Tsy miasa zany amin'ny fotoana io. Dia toy izany ilay vaky teny teo. Efa nasena any ambesana ny varavarana 120 ka dia nandro teo ivelan'i Jerosalema indray mandeha na indroa ny mpandrato sy ny mpivarotra zavatra hafa. Mbola niandry teo ihany zany izy. Dia nananatra azy mafy ekanao tamin'io nahoana ianareo no mandry eo anilan'ny manda. Raha mbola manao izany indray ianareo dia ho samboroko. Ka hatramin'izany andro zany dia tsy tonga tamin'ny sabata intsony izy. Tsy tonga intsony izy ireo. Ndrarana mafy samboroko nareo raha mbola tonga eo. Amiteny ianareo fa tsy sabatan'i Jehova io. Dia 120 ary ny Levita dia nasaiko nanadio ny tenany. Ny Levita izy moa ny Levita reo ny miandry ny fiangonana reo. Reo ny mpisorona reo ny mpampianatra ny lalàna, mpampianatra ny tenin'Andriamanitra. Nasain'ny Nehemia nandray andraikitra izy reo. Ary ny Levita dia asaiko nanadio ny tenany ka ho avy ambiny eo am-bavahady mba hanamasinany ny andro sabata. Satria ny Levita amin'ny andro sabata dia miasa ao an'Andriamanitra ny Levita. Mampianatra ny vahoaka ny tenin'Andriamanitra izy, manao asa fisoronana izy eo amin'ny tempoly. Ny fitandremany ihany koa zany izay, ny vavahady izay fitandreman'ny vahoaka an'Andriamanitra izay, mba tsy hanaovan'ny vahoaka an'Andriamanitra zava-poana. Ka anjaran'ny mpisorona, anjaran'ny Levita ihany koa no mitantana ny fiangonana, manorehitra ny fiangonana amin'ny tsy tokony atao. Raha misy mivoana ny fiangonana tokony miteny ny pasteur, tokony miteny ny mpitondra ny fiangonana, ny loha olona hoe izao ny zavatra tsy mety. Fa any amin'ny fiangonana hafa dia raha vao ohatra manamanana ilay olona na manany maha izy azy, dia raha vao teneninao iny ka mitory makany amin'ny fohy be, dia iny indray mahazo rariny eo. Dia le pasteur na le loha olona ao amin'ilay fiangonana miezaka mampiatra le rariny voasazy. Aiza ny rariny, aiza ny itsiny. Fa zao aza matahotra olombelona fa Andriamanitra irery ihany ny atahory. Manamasina ny sabata. Raha Levita ianao dia raisiny andraikitra ao. Ambeny ny vavahady ny vahoaka an'Andriamanitra. Mba tsy ampidirina ny zavatra tsy tokony ho izy amin'izany sabata izany. Mba tsy hanaovana zavatra tsy tokony ho izy eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra mikasika an'izany fitandremana ny sabata izany. Mba tsy hividy na hivarotra na hibata entana. Tsy zavatra maro samihafa ihany koa. Izay mikasika an'iny fa mbola tsy vitantsika ilay lesona fa tohizantsika indray amin'ny lesona mikasika an'izay zany. Fa ny zavatra ho resahantsika zany amin'ny lesona manaraka dia hiresaka tsika hoe nahoana ary inona nataon'i Jesosy ihany koa tamin'ny resaka hoe fitandremana ny sabata. Jesosy ny teny hitantsika tary ambony nanao hoe
mitandremo ny didiko izy izy ary mitoera my fitiavako fa tahaka mitandremako ny didiny ndraiky sy mitoerako my fitiavana izy izy ny aoko hitandremanareo ny didiko sy hitoeranareo my fitiavako ihany koa ka zao zany le izy dia zao hoe hojerentsika ary ao amin'ny testamenta vaovao hoe nitandrina n'io sabata io ve Jesosy ary hojerentsika ihany koa hoe rehefa lasa Jesosy nitsangana tamin'ny maty niakatra any an-danitra moa ve nitandrina ny sabata ihany koa ny mpianatry Kristy zay indray zany lesona antsika manaraka hivavaka tsika isotran'Andriamanitra. Tomporay masina sy tsara indrindro mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra raha io fa noho ny fahasoavanao no nafahanay niara-nianatra ny teninao sy nandinika izany indray ary dia saorana ianao izay vitanay tamin'ity tontolo ny andro ity mana masinana irainy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana dia aoka ny fanahinao hiasa ao anatinay Andriamanitra ahaizanay miroso ny amin'izany fitandremana ny sabatanao zany dia raina mandrakizay ny anaranao ray amin'ny anaran'i Jesosy aleloia amen. Tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra veloma daholo indray ary manaraka indray.